Miaraba rivako malagasy. Zao izy. Ny situation misy eto Mahajanga amizao de situation critique. Aoka aloha zavany resaka fa hitantara zao ny zava-misy miarina nandritra ny élection iny. Zavatra misy amizao manao antso avo ny tenako amin'ny gendarmerie nationale makasika ny zavatra ataon'ny candidat nina sy candidat Dady eto taptanana Mahajanga. Misy olona sympathisanay miisa enina be zao no nosamborona amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Hoazavaiko aminareo eto ny tsy mara-dalàna ny samborana azy ireo. Misy olona enina, ny anankiray ankizivavy kely eo amin'ny 7 taona eo. Zay zandriny mpandrindra ato anatin'ny fikambanana Hanjary Raty. Io ankizivavy io rehefa mipetraka tao an-trano de tsisy zavatra fantany fa ny anadainy no akaikay indrindra. Virginie anaran'io lehilahy io, surnommé hoe Likarana, mipetraka ao Ambohimandamina. Nidirana tao an-tranony, rehefa aveo nanontaniana hoe aiza Likarana, de rehefa aveo niteny le ankizivavy hoe tsy hitako izy, ndao anao miaraka aminay. Tsisy ny karapifiganana, tsy nisy ny vola ihany koa, zany hoe tsisy chadevois zany, tsisy olona nividina zany. Noentina io ankizivavy kely io niaraka amin'ny Morega de noentina tany amin'ny gendarmerie. Ao ankizivavy eo amizao, tsisy zavatra nataony tazomina ao amin'ny violon. Dia amizao fotoana izao nomaly maraina zany tao ny candidat Dady. Dia nampitaotra mafy an'io ankizivavy io fa hoe teneno afaka ny Kristian nanome volana nampiasana de rehefa aveo avototra ndry. Nampitahorinao izy candidat Dady teneniko tsara anao Dady PDG ny RTN. Zany zavatra misy amin'ny gendarmerie eto Mahajanga. Nomaly aho sambako nanao fidinana niditra tao amin'ny gendarmerie ny fampiresaka tamin'ireo olona mpanaradianay zay voasambotra inona zava-misy marina tenenonareo amiko. Mbola niverina tao ny candidat Dady nampitahotra indray mandeha ny ankizivavy kely io fa hoe miteny fotsiny ria hoe afakandro no nanome volaya nanirakaya nampiasana de avototra anao rehefa aveo. Zay ny ka anankiray mampalahelo zany hoe zazakely tsisy zavatra fantany tsisy zavatra tsisy adisona nataony de atao ohatran'izao mba hitadiavanareo proof hoe afakandro de mpanakarama olona. Zay ny anankiray ka anaovako antso aminareo amin'ny fitsarana, anaovako antso aminareo amin'ny gendarmerie. Ny candidat nina sy candidat Dady mivezivezy ao mampitahotra andreo olona zay miaradi aminay tsy nahitana ninona tsy nanao zavatra hafa ankoatrany ny safidy reo hanaradiahy. Zany ve de fahotana manana association zahay ary misy ny rindran-damina. Tsy misy association matanjaka mitovy amin'io eto ataptanana Mahajanga satria any amin'ny 20 500 membres zahay ao anatin'io association. Zay ny anankiray. Ny anankiroa de facebookera tsisy tsy mahafantatra azy eto Mahajanga Rayanna ny anarany. Tsisy fadisoan'io ny antso an'io ankizy io zany Rayanna mbola tanora eritrerony. Zay mpanao blague amin'ny Facebook hoe tongava anao aty an-trano fa akasary andeha angala sary ao zany manomboka après-midi. Tongava anao akasary. Ny aingany avy any an-trano ny tovolahy io amin'ny lalana de nifanena amin'ny mpikatroka TGV de nifampiarahaba mifampiresaka de nisangisangindreo amizay hoe efa vitanareo zazy ahoana izy ty za io meky andeha hiasa za meky anao za mbola mandeha fa i Morega ho tonga nambotra anao amin'ny lalana. Tsisy karapifidianana hoe andeha anao achat de voix. Tsy nisy ny vola tao taminy ngamba raha misy amin'ny volana zany moa zany tsy diratsika fa olona amin'ny lalana mandeha haka bajaja no samborona tsy nahitana na inona. Zay le faharoa zay ao izy amizao amin'ny gendarmerie. Tonga tao tamin'ny omaly maraina zany député nina
nitabataba ny ankizy io tao. Io anao fatratrako amizay. Io anao fatratrako amizay. Izy député Nicolas. Io fatratrako amizay anao ary tsy maintsy gadraiko anao amty. De ho hitanao fa ena io tavinao. Zany no nataony candidat nena etraketraka atao amin'ny bureau ny gendarmerie. Zany ny fomba manao ato, fomba fanao ato ka anaovako antsoavo. Mbola misy ka anankiray rehefa avy eo ho tantaraiko. Fa tena tsy milamina ny ao amin'ny gendarmerie Mahajanga. Zany zava-misy ary zany ny fomba piasa tao anatin'ny élection. Ka anaovako antsoavo amin'ny fitondram-panjakana. Nizaniza io mba jereonareo akaiky io zavatra mandalo io fa tsisy zavatra marina ao na ny ray. Tsisy ny halabato natao tany amin'irina. Tsy nisy ny zavatra nitranga tany anatin'ny bureau fifidianana. Fa olona malalaka tsara any antranony eny andalana no samborona ary terena izy ireo amizao hiteniny anarako fa hoe ny karamaiko. Zay zany ny anankiroa. Ny anankefatra enina izy ireo ao ny anankefatra de zao. Olona manana trano maleo tena tsara. Mitokana zany io trano. De misy ny vavahady. Ny dirany candidat dadi. Sans mandat de perquisition. Tsy nisy mandat tonga de nidirany sy journaliste zay miaradia amindreo mpanenjika anay ao amin'ny RTN na radio telenaka niditra sans mandat ao anatin'ilay lakoron'ilay olona. Naka vidéo avy hatrany satria reo mipetraka teo amin'ny veranda. Izy roa mivady amitsika miresaka zao no notazomina ao amin'ny violon. De miampy an'le olona roa mpandrindra ato anatin'ny association nay. Nidirana tao reo olo reo tonga de tsisy tonga de naka vidéo tsisy inona tao antranon'olona nandeha tamin'ny vaovao iny preuve hitan'olona rehetrarehetra. Dadia sy Crépin niditra tao tsy nisy mandat de perquisition fa hoe miaraka amin'ny fitondrana fotsiny de manao zay tiandreo atao nandritra n'iny fifidianana iny. Be de be ny ka ho tany saiko eto fa ireo no nosamborindreo. Roa izy mivady samborindreo any amizao tsy fantako aloha mahafantatra makasika ny vady amanjanany fa izy mivady nosamborindreo. Tsisy vola tao fa nisy karapifidianany mpikambana satria zahay de ny mpikambana nay rehetrarehetra mandeha mifidy ao kazava manana lamina zay nampidirina ao anatin'ny listim-pifidianana ny mpikambana rehetrarehetra ho an'izay tsy manana karapifidianana. Any amin'ny Enarivo sy Royal no manana karapifidianana amreo mpikambana anay ireo. Fandrindrana nenay satria zahay mila fandresena fa tsy araky nilazainareo fa hoe terena le olona no karameny afaka ny kristian ny terenareo reo tao antranony. Mba ilazan'izany fa hoe afaka ny kristiano naneraka anay. Zahay misy rindrandamina amin'ny association nay fa tsy resaka fividianana olona amin'ny lalana ohatrany nataonareo. Ianareo no manana panera mpividy olo eny amin'ny lalana mifankafantatra atsika. Reo zany no ka makasika andreo olona ianinareo. Roa ny anankiray nidirana tao antrano, efatra nidirana tao antrano anatin'ny trano sans mandat de perquisition efatra reo. Ny anankiray eny amin'ny lalana amonjy rendez-vous amiko no samborina tsisy inona io. Ny anankiray ankizivavy kely nidirana tao antrano izay zokiny no nitadiavindreo. Satria namako akaiky mpiara-miasa amiko akaiky fa tsy hitandreo tao de le kizivavy io no niraisindreo. Zao ny zavatra misy ao. Ka izay zavatra zay zany fanaovana tany tsy misy fanjakana mihitsy. Ireo raha ohatra ka voapanga ao anketiny no mampilaza an'izay fa ny fidiranao fitenenana Andriamato Dadi satria anao candidat numéro 2 ny Irmara izay tsy lanina reo roa reo. Amoaka ny valim-pifidianana zahay avy aty aminay. Poadroany eto Mahajanga fa ny filazana fa hoe anao manana fahefana mandeha miditra amin'ny gendarmerie sady miteny mampitahotra an'le olona manery an'le olona fa hoe niteny fotsiny ianareo afaka ny kristian dia manakaramanay na mevola de esorina amin'ny raharaha io. Mihevitra nonova-ankety ve nareo sa inona am'izany? Avelao ho fantabahoaka, fantapoko, fantapirenena fa ianareo de fahavalom-pirenena ary fahavalo mivahoaka ny Mahajanga. Ny filazanareo zao zavatra zao any aminay manjery tsy nazoana lalana ary feno lainga sy fitaka de tsekena ary tsirary zany. Mila mifampitaiza tsika eto fa tsy anao zavatra mitovy amizao milaza vavolainga ary manao arrestation arbitraire. Tsy mety zany ny olona samborinao amin'ny antony
fa tsy samborina eny andalana eny fotsiny ao anatin'ny élection mba hitadiavanareo hoe ilazanareo anaporfonareo fa zahay manao zavatra tsy mazava tsy zahay mihitsy no mahasahy anao zavatra tsy mazava satria zay tsy kandidany fanjakana araky ny nolazainareo tsy manana fahefana am'zany zahay ary tena mitandrina am'zany zay zany ny kan'ireo olona ianinareo fa ny zavatra betsaka nataon'ny candidat dadi Seshimkely de fidinana tany aranta wa niditra tao an-tranony zanakanabaviko anareo tsisy zavatra nitanareo to na ombombonareo tsisy zavatra hitanareo de lasa nareo ahoana moa no afanareo miditra ao anatin'ny tranon'olona sans mandat de perquisition andrasonareo amin'ny lalana le olona rehefa hitanareo manao an'izay achat de voix de samborinareo tsisy olona iaro olona manao an'izany eto rehefa tsy mety de tsy mety zay tratra amin'ny zavatra tsy mety sambory fa manara-dalàna le izy fa tsy hoe olona ao anaty tranony de tonga de miditra nareo de tonga de misavasava de rehefa tsy mahita nareo mandeha be debe ny trano ny aserkilenareo tao aranta ao ka zava ianao candidat dadi de nietraketraka ary manao an'izay fietraketrahana zay nandritra ny élection be debe ny olona sakananareo ary mbola betsaka koa ny olona izay saika ny samborinareo nandritra ny fotoana io fa tsy hitanareo tsy tratranareo nandia ny intimidation be debe ireo mpiaradia aminay ireo chef de zone no natory taty an-trano amampolony satria ho samborinareo tamin'ny alin'ny élection tamin'ny omaly mbola misy ihany koa nataonareo chasse à l'homme hoe mila ho samborinareo hakanareo preuve fa hoe zahay manao achat de voix zahay tompoko tsy manao an'izany ary tsy mety zany zavatra ataonareo zany zaho de miantso anareo mpitandro filaminana tsy ho atao zavatra ohatran'io ho ampiasainareo candidat samy candidat zahay fa tsisy tokony manana droit mampiasa anareo araky n'izay tiavandreo azy zay no zavatra tena misy eto taptanana Mahajanga ka anovana antso avo zay ataoko maraina ty vidéo ty satria raha tokony izy androany reo zany raha ohatra ka tsy ataotsika raha tsisy ny sampona de tokony andeha any amin'ny tribunal raha misy zay tsara ho fantatra ny vahoaka zany ny zavatra misy marina am'izao eto taptanana ny Mahajanga fitrano betsaka teto aranta zany natao an'izay zavatra zay odikodinitra andrasana hoe tsy maintsy mivoaka ato reto nefa jerena tsisy zavatra mandalo zay ny zavatra ny sepase zany makasika andreo olona ianinareo ka so de handainga koa ajanononareo ny raha matahora atao amin'olona zay efa voatazonao tsy mety zany tsy fomba zany ary tsy fanao zay zany makasika an'iny fa de tsara zany ny alalatsika zany indrindra tsika vahoaka ny Mahajanga ireo zavatra zay ataondreo amreo vaovaondreo zay tsy marina inina aely eto ataptanana ny Mahajanga mazaka resinareo nanao nareo ny ady ary ny anareo ny media ianareo ny retraretra teto Mahajanga de resy anareo de rehefa resy anareo de mba manaiky mitovy amin'olona retraretra resy zay tamin'ny taona 2019 ny araba anareo ny apitson'igny nefa fantatray tsara fa nareo de nanao achat de voix ianareo de nangala bato nefa zahay tsy niady fa tena ampilaminana nanaiky hoe bon vita ny élection resy zahay manaiky ny valim-pifidianana fa eto kosa mibaribary ny faresenareo tsy naty vitan'izany ianareo tsy nanao propagande nareo tsy nanao meeting nareo na indray mandeha aoka zava so de andainga ny irmara teto Mahajanga tsy nanao mivahoaka na indray mandeha fa nizara t-shirt nareo partout nizara cuvette nareo partout nizara sio nareo partout nizara vola nareo partout fa nivahoaka amin'ny Mahajanga tonga saina zany ny feonandeha teto Mahajanga hoe raisinay ny vola nareo raisinay ny cuvette nareo raisinay ny jiorony akoho raisinay ny sio sy ny sisa fa zay tsy fidy anareo zany ny hirahira sy slogan teto Mahajanga ohatran'izay koa ny député Nicolas anatin'ny ahitana zany tany Amborovy niditra tao an-tranon'olo sans mandat de perquisition fantadolo ny zavatra nataonareo tsisy zavatra nitanareo de navotsitra ntsokosoko reo olo reo rehefa avy nalainareo ambavany teny amin'ny gendarmerie anaovanay taraina eto zay antsoavo eto zay so de andainga eo nareo fa zaho reo olona reo afaka mijory vavolombelo ary havoaka koa zany ampahafantarina antsika retraretra mba ho hita eo zany ny zavatra misy fizaozaona etraketraka atao amin'ny voaka Mahajanga atsaharo nareo fifandimbasana ny toerana resy zay nomaly mandresy zay androany mety handresy koa nareo rapitso efa teo nareo nandritra presque 15 ans tamin'ny 2009 nareo fa teo mandraka ty androany
simba potika ny tanàna Mahajanga tsisy zavatra manjary eto zay de mba maneke nareo ny vahoaka reraka vahoaka empaka vahoaka tonga saina tsy azo terena io tsy azo terena ny safidin'olona rehefa tsy voasafidy mipetraka zay ny fahendrena ny irahira nareo poadroa na tsisy mifidy zahay lany zahay izao izy mivoaka ny tena marina milaza nareo poadroa zahay efa lany fa mezaka maka 5% anao dadia de manao poadroa tsika zao na ny poadray tsy nety de terena amizay mila lalana hoe alô vonona ny vapiny afakandro aria vonona ny atia mba hafana miakatra io raha ohatra ka tsy tratra le poadroa miakatra Nicolas de ahoana ny fomba monona ny Nicolas mba tsy hiakatra mahatanteza resy mahatanty zahay rehefa manao amin'ny lalao de mazaka an'izay ary mandresy tsy akoraina ary ndresy tsy obina zay ny voabolatsika maneke resy hoe resy zahay de tsy mety izy ty fa ity era Madagasikara ity tonga saina ny vahoaka io tsy azonao avilivily zany raha samy nizara vola ary tsika ianareo nizara 150 000 ny andaniny zara 125 000 francs fantatray daholy de zahay zany 25 000 francs izy nareo candidat tsy manambola de ahoana zany 25 000 francs tsy aresy 150 000 francs 125 000 francs fa izay le vahoaka tonga saina alainy volanao alainy vahoaka volanao de tsy fidiny anao zay le izy zay fa tsy hoe isanandro zany fitana amin'ny kiveto sy sio sy jiro ampoly sy ny t-shirt sy ny varlo ny vahoaka de meritreritra ny andresy ary sorako ny seni eto misaotra ny seni ny tena koa satria ny isoloara zany foy kely tsy mety anaovana bulletin précoché taminay Mahajanga teto zay ny tena natonga nay nandresy iny tsisy afaka mandeha manao hoe andeha aka vato avy ato na averia satria tratra anao tsy afaka mangalatra de nikitikitika ny bureau de vote tany zany ny lalany mitadiavinao fa tsy nety koa le olona mataotra gadra hoe ovao ny vatony afakandro ameo an'ny député nina de tsy masaly olona hoe zay tsy anao an'izany fa mataotra gadra zany ny zavatra nisy teto ho ampiasaina daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ny olona nataotra ka zay ho anareo sao de anao fampilazana hoe ao amin'ny RTN androany de alô ho teneniko mialoha tsisy olona nahitanareo zavatra teo tompoko ny anankiray zay nataonareo mpandrindra ao anatin'ny association nay zay nidiranareo ankeriny raha misy mandat de perquisition anao dadia de avoay ao amin'ny télé androany fa tsisy ary hametraka fitoriana zahay makasika an'izany na au pouvoir anareo de tsy maintsy hametraka fitoriana zahay makasika an'io fa sy mbatinareo loatra ny fiarahamonina eto Mahajanga aza tao an'io fifaninanana io rehefa resy de mipetraka zay ny afatra tiako apetraka aminareo fifaninanana io tsy maintsy misy ny resy tsy maintsy misy ny mandresy ka mazaka resy anareo zay le izy vahoaka ny Mahajanga vahoaka malagasy rehetra ka tsara ny afantaratsika azy de aveo tsika manohy any tolona raha misy zany tsy maintsy ho fantatra eto foana makasika andreo zavatra nandalo teto Mahajanga ka isorako anareo rehetrarehetra nanaiky nanaraka an'izao resadresaka zay ataoko eto zao misaotra ataoko